Ny Mofon'aina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Faly miarabantsika indray nahatratra ity zoma 5 ny volana Janoary 2024 ity. Mbola manonona ny firarintsoantsika tsirairay avy ka ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika hatrany mandritra ity taona 2024 ity. Mialohan'ny amakiana ny mofon'aina izay voalahatra anio sy hitoriana ny hafatra avy amin'izany dia andeha hiaraka iombom-bavaka isika. Mbola misaotra anao hatrany izay ry Andriamanitra Rainay be fitiavanao raha mbola nomenao izao tombonandro vaovao izao. Isaoranay ianao ny fitantananao rehetra sy ny fitahinao izay tsy takatry ny sainay. Misaotra Tompo raha mbola omenao anjara izahay satria fitiavanao izany ka mbola afaka hifampizara indray ny teninao amin'ity anio ity. Mahatsiaro nefa izay fa mpanota sy malemy eo anatrehanao amin'ny maha Mofon'aina koa mangataka indrindra ny famelan-keloka avy aminao manoloana andreo tsy fahatanterahana eo anatrehan'ny sitraponao sy ny fahamarinanao. Mifono izay Tompo ary diovy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hahafahanay tafara indray aminao amin'izao fotoana izao ka tsy fotoana verimaina foana ane izao fotoana izao fa ho tafahoana aminao tokoa izahay ka handreny feonao. Koa izany indrindra no angatahanay ny fahafenon'ny fanahinao masina mba ho aminay tsirairay avy hahafahanay mahazo izay tandrify anay amin'ny alalan'ny teninao ka tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy mahatanteraka izay nampanirahanao anazy. Dia mitenena Jehovah fa voninahitsy anao izahay amin'ny anaranao Jesosy no angatana izao vaika izany. Amen. Ny mofon'aina izay voalahatra antsika androany dia ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:20 hatramin'ny 7:20. Hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy nahita tempolo teo aho fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsotoa sy ny zanak'ondry no tempolony. Ary ny tanàna dia tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra aminy fa ny voninahitran'Andriamanitra no nanazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavany ary ny mpanjakan'ny tany dia samy mitondra ny voninahiny ho ao anatiny. Ary ny vavahadiny dia tsy harindrina akory amin'ny andro fa tsy mba misy alina ao. Ary ny voninahitra sy ny anja amin'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Dia mbola mampitombona amintsika hatrany anie ry havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny Apokalipsy no boky farany ao amin'ny Baiboly. Ny antony angamba dia noho izay mifantoka amin'ny ho avy kokoa fa tsy toy ny boky rehetra ao amin'ny testamenta vaovao izay miresaka ny amin'ny lasa sy ankehitriny. Matetika dia mahaliana ny ankamaroan'ireo mpitoriteny ny mandinika ity boky ity noho izy manambara ireo zavatra hiseho amin'ny ho avy izay, indrindra ireo karazana tarehimarika voalaza ao. Ny bokin'ny Apokalipsy moa no mitatitra izay hita sy renjaona, mampafantatra izay miafina sy izay tsy fantatra taloha. Ny mofon'aina voalahatra androany dia mitantara ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay tafiditra ao amin'ny 120. Ambarany eto ireo zavatra hiseho sy fiainana amin'izany. Ny endrik'ilay tanàna izay feno fahatanterahana tokoa ka maneho indrindra ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ny 220 hatramin'ny 720 izay angalantsika hafatra anio dia maneho izany fahalebiazan'Andriamanitra izany izay ahitantsika fizarana roa. Ka ny voalohany ny fahalebiazan'Andriamanitra dia tsy voafehy ny saina maha olombelona. Ary faharoa
noho izay fahalebiazan'Andriamanitra izay dia voatokana ho an'izay manaiky an'i Jesosy ny fanjakana. Andeha ho resintsika voalohany ny fahalebiazan'Andriamanitra dia tsy voafeny saina maha olombelona. Eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 no ahitantsika izany. Amin'ny maha-tanàna vaovao sy lanitra vaovao azy dia miova daholo ny fijery rehetra. Tsy tahaka ny hitantsika amin'izao ety an-tany izao intsony fa vaovao tanteraka. Resintsika voalohany eo amin'ny 12 izay milaza fa tsy misy tempoly intsony any, izany hoe tsy ahita trano fiangonana izany tsika any, fa voambareto fa ilay Andriamanitra tsotoa sy Jesosy Kristy izay hoarina tahaka ny zanak'ondro no tempoly vaovao. Manambara izany ry havana fa tsy ny anaram-piangonana na ny trano fiangonana no zava-dehibe. Fitaovana ihany ireny hitaizanantsika amin'ny fahalalana sy fanompoana an'Andriamanitra, fa ny fananana an'i Jesosy Kristy ho Tompo no tena izy. Ka isika tsirairay avy izay efa resy lahatra tamin'ny fiantsoana mihitsy no atao hoe fiangonana. Manaraka izany, maneho ny fahalebiazany koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny endrik'ilay tempoly sy ny fiainanao. 17 milaza fa tsy mila masoandro na volana mirapiratra ao aminy, fa ny voninahitran'Andriamanitra no manazava azy ary ny zanak'ondro no fanazavana azy. Tsy ho takaitry ny saina maha olombelona mihitsy ny drafitr'Andriamanitra sy ny eritreriny, ary izay no maha izy azy an'Andriamanitra. Mampiseho amintsika izany fa na iza miseho manam-pahalalana sy mahay famantarana mampitolagaga dia tsy afaka hoarina aminy satria tsy voafeny saina ny zava-bitany. Andray ohatra vitsivitsy isika ao amin'ny testameta taloha, ohatra ny nahafahan'ny Sara mbola niteraka na dia efa antitra be azy izy, efa zavatra tsy normalina intsony raha eo amin'ny maha olombelona sy ny ara-tsiansy, nefa dia tanteraka izany. Teo koa ny nahafahan'ny zanak'Israely nitany ranomasina mena izay lasa tany maina araka amin'ny bokin'ny Eksodosy. Toy izany koa ny nahavonjy ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego tamin'ny lafaoro mahamay izay tsy nahakasika azy na dia kely akory ary ny afo, fa dia voavonjy soamantsara izy ireo. Bokin'ny Daniela 7:17-70 no ahitantsika izany tantara izany. Tsy ambakan'izany koa ny testameta vaovao, voalohany fotsiny ny fomba nahaterahan'i Jesosy. Ireo zava-mahagaga vitan'i Jesosy toy ny rano lasa divay. Teo koa ireo mofo 5 sy hazan-drano 2 nahavoky vahoaka maro. Voapirofo eto ihany koa fa tsy afaka misaraka Jesosy sy Andriamanitra araka ny efa voalaza any amin'ilay bokin'i Jaona fa iray ihany Andriamanitra sy Jesosy. Hoy ny 17 tapany farany, ny zanak'ondro no fanazavana azy, izany hoe ankina amin'i Jesosy Kristy ny fahatanterahany asa rehetra, tahaka ny namonjenantsika tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Tanteraka eto izany ilay tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 5:12, manao hoe izao no fahazavany izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Hitantsika amin'izany fa tsy mila jiro mamirapiratra ohatra ny fahita ety an-tany intsony ihany. Tsy mpiha-mazava koa fa ny firenena maro no handeha amin'ny fahazavany ary samy mitondra ny voninainy ao anatiny. Ny tiany ambara ry havana dia samy haneho ny mahalehibe an'Andriamanitra ny rehetra ary anandratra azy, araka ny Filipiana 2:7-12. Manamafy izany fa tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany no Tompo, ary izay fikasan'Andriamanitra rehetra dia asehony sy tanterahany ao aminy. Fitaka sy saritsariny avokoa izay rehetra ivelan'i Jesosy, fa ao aminy ihany no tena fiainana. Izany indrindra no andeha hidirantsika amin'ny fizarana faharoa izay maneho ny fahalebiazan'Andriamanitra, dia noho izay fahalebiazana izay dia voatokana ho an'izay manaiky an'i Jesosy Kristy ihany ny fanjakana. Eo amin'ny 17
dia maria ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Izany hoe hisivana mahery vaika eo ambavahadin'ny lanitra. Mampiomana antsika sady izany fa tsy hisy kolokolo na risoriso any, ho foana avokoa ireo fomba ratsy rehetra amin'ny endriny maro izay mahatonga ny sasany hanana fiainana moramora. Etsy andaniny anefa amin'ny maha-Andriamanitra fitiavana sy tsara azy dia atorony tsara ny lalana makany sy ny fomba atao ahazahoana ny tapakila fidiranao satria tiany ho voavonjy ny olona rehetra. Ny toro lalana ary dia izay voasoratra ho an'i Jesosy Kristy ihany. Ireo izay nanaiky sy nino an'i Jesosy fa zanak'Andriamanitra ary indrindra nanao ny sitrapony no tafiditra ao satria hoy Jesosy ao amin'ny Matia 7:1-20, tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Ry havana, mampitandrina antsika eto ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy hisy ireo izay tsy tafiditra ka ho very, nefa koa mampahery antsika izay mino fa tsy ho foana akory ny fikelezantsika ainao amin'ny Tompo fa fampanantenana lehibe ho antsika dia ny fandovana ilay fiainana mandrakizay. Mamporisika antsika ary azoto mandrakariva, tsy ho kivy fa handroso hatrany na dia maro azy ireo sakana sy miezaka misaraka antsika amin'ny Kristy amin'izao fiainana iainantsika ankehitriny izao. Andeha hiezaka hanatanteraka ny baikon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitorian'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Melo izany anefa dia mila manaiky diovina amin'ilay rano zanak'ondry mba hadio fo ka hahita an'Andriamanitra marina satria izay nanana ny Kristy tetỳ an-tany ihany no an'ny Kristy any an-danitra. Raha fehezina ary izay voambara teto amin'ity Mofon'aina voalahatra anio ity dia nampiseho antsika indray ny fahalehibiazan'ilay Andriamanitra totoa ny soratra masina tamin'ny alalan'ny fanambarany ny endrik'ilay tempoly vaovao izay tsy voafeny saina maha olombelona ny zava-misy izay hiseho ao. Nambara teto ihany koa fa i Jesosy Kristy no fahatanterahany zavatra rehetra ka izay misaraka aminy dia tsy ho tafiditra ao an-danitra mihitsy. Nabaribary tamintsika indray maka indray ary ireo fepetra rehetra tongavanao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Koa anjaranao ny safidy ho aiza ianao ary iza no arahanao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Mbola iombona amin'ny vavaka isika. Tompo, misaotra anao hatrany izahay ny amin'ny teninao. Ny teninao izay tsy mitsahatra ny mananatra anay mandrakariva mba ahafahanay mahita ny lalaka izoranay dia ny ho any an-danitra marina. Misaotra Tompo fa natoronao anay teto indray ny fomba hidirana amin'izany fanjakanao izany ary nasehonao anay koa ny zavatra tokony hitandremanay rehetra izay sakana tsy hidiranay amin'izany fanjakanao izany. Dia misaotra ihany koa fa nampahery anay ny teninao satria namelona indray ny fampanantenana ho anay dia ilay fanantenana vaovao ny amin'ilay Jerosalema vaovao. Mamporisika anay izany mba hahafahanay mandroso hatrany amin'ny fanomponanao, mandroso hatrany amin'ny fitorian'ny teninao, mandroso hatrany amin'ny fanaovana ny asanao ka hahatonga anay tsy ho kivy na ho reraka dia isaoranay ianao izany rehetra izany. Mahatsiaro anefa izay Andriamanitra fa tsy nahatanteraka ireo sitraponao voalaza sy voambara teo rehetra ireo. Mahatsiaro izay fa toa tsy marina eo anatrehanao. Indraindray izay toa mania sy ihany na dia efa manana an'i Jesosy Kristy sy nanaiky azy hamonjy anay ary teo amin'ny fiainanay dia matetika izay no toa adinonay izany. Manatitra indray ny fifonana eto anatrehanao mba hamindranao fo indray maka indray. Ankehitriny izay dia mametraka indray ny fiainanay eo ampelantananao. Mametraka izahay Tompo mba ho tantaninao hatrany ny fiainanay ary aoka ny fanahinao masina no hitantana anay sy hanolo-tsainanay mba hahatonga anay tsy hivily lalaka hafa
fa andeha amin'ny lalan'i Jesosy ka anaradianao, ka tsy ho verimaina foana izay ezaka ataonay amin'ny fanomponanao, fa mba ho tratra ny tanjona dia ny ho tonga ao amin'ilay fanjakanao Andriamanitra, ny andova izany Jerosalema vaovao, ny ahitanao amin'izany tempolo vaovao izany, ka ho tempolo vaovao no hitanay indray, tsy tahaka ny fahitanay etỳ an-tany intsony, fa ahita ilay voninahitra ao amirapiratra. Dia ankinonay aminao ny fiainanay andavanandro, izay fantatrao sy tsy miafina aminao izany. Ianao no mahalala ny mahasoa ny tsirairay. Tsy fantatray izay zavatra iseho rehetra Tompo, fa ny fantatray Jesosy dia mahatoky anao izahay. Apetraka fenao am-pelantananao ny firenenay izay mandihy fiaina tsarotra hatrany. Ianao izao no mahita fa mihamaro indray ity ny vokatra avy amin'ny alalan'ny aretina. Mangataka aminao izay mba arovanao ny olonao, satria hoy ianao ataoko miavaka ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Dia izany no fanantenainay Andriamanitra. Ankinonay aminao nefa ny firenenay. Ianao mahay zava-mahagaga izay tsy takatry ny sainay, araka ny teninao fa ianao dia lehibe indrindra, ka mahatoky izany izahay. Kasio ny tsirairay araka ny habe indrindra fonao, ka mba hiverina aminao anie ny malagasy rehetra. Ahatsiaro tena fa ao aminao ihany no ahitana ny tena fiainana Jesosy. Dia apetraka eo am-pelantananao ihany koa ny fiangonanao, mba ho fiangonana tsy hisy pentipentina ary ho tena ho vavahadin'ny lanitra, mba hidirana amin'izany fanjakanao izany, mba hitaizanay tokoa anie amin'ny fahalalana tsara anao Jesosy Kristy, ka hahatonga anay ho voasoratra any an-danitra ny anaranay tsirairay. Dia fantatrao tsisy miafina aminao ny mombanay tsirairay, dia tanterao aminay izay sitrakao, ary aoka ny sitraponao irery no tanteraka amin'ny fiainanay. Ny vavakay dia angatahanay amin'ny anaranao Jesosy, izay nampianatra anay ilay vavaka tsara indrindra manao hoe: Ranay izay ny an-danitra, ho hamasinana eny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanasaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra trano isika ry havana raha nahatanteraka ny fizarana ity anjara Mofon'aina anio ity. Ho amintsika hatrany anie ny fahasoavan'ny Tompo, ary ny teny rehetra izay voambara dia ho tahiana, ka ho tonga fiainantsika eo amin'ny andro sisa mbola omen'Andriamanitra antsika. Mialohan'ny hamaranana izao fotoana izao dia ho tonoina amintsika ny tsodrano izay amin'ny alalan'i Jesosy ho raisintsika amin'ny finoana sy ny fanantenana izany. Ary ho an'izay mahay miaro anareo mba tsy ho tafitoena, ary mahay mampijoro anareo tsy misy tsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firaviravony, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika anie, ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
Mofon'aina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.